Dia mivavaka isika rehetra tompoko. Misaotra anao izahay ry Jesosy tomponay. Tia anay loatra ianao. Nanaiko faty ny zonay. Mitondra ny fahafatesanay, ny aretinay, ny fahotanay, ny problemanay. Ary ny sangana tamin'ny maty ianao mamelo anay mpanomta maty izany. Ka tsy ahitanao ihany fa tena nianana anao velona ao anatinay amin'ny am-piainana rehetra sy ho tomponay manakizay. Nataka anao mampianatra ny sakany, ny lavany, ny ahavany, ny alalany izany fitiavanao maty sy tsara tamaty hoanay izany. Ka anaovao ny fanekem-pinoana fa tsy misy afa-tsy anao ho tomponay mpamonjy manakizay. Anarany Jesosy. Amen. Fampianarana moa izany voalahatra ho ataoko amin'izao marina izao. Ka ny lohatenin'ny fampianarana dia Jesosy Kristy no tompo sy mpamonjy. Jesosy Kristy no tompo sy mpamonjy araka ny Jaona 20 ny andinin'ny fahavalo ambiroapolo. Fakisika ihany ny andinin'ny Jaona 20 ny fahavalo ambiroapolo manontolo ny anaran'i Jesosy dia namaly Tomasy ka nanao tany hoe tompoko sy Andriamanitra. Io tenin'ny Tomasy io no nakana izany lohateny izany. Fanekem-pinoan'i Tomasy izany no ilazan'ny mpandinika ity teny ity hoe tompoko sy Andriamanitra. Ny fanevasika dia efa nahita ny tompo aho. Raha mifandraisina amin'ny lohateny na ilay an-danin-tsoratra masina dia rehefa nahita ny tompo i Tomasy dia nanao fanekem-pinoana hoe tompoko sy Andriamanitra ianao Jesosy. Tonga dia raisitsika amin'ny fiainatsika izany teny ny Tomasy izany vokatry ny fiaonany amin'ilay Jesosy nitsangana tamin'ny maty dia nanao fanekem-pinoana izy. Aveko vokatry ny fiaonany Tomasy tamin'ny Jesosy nitsangana tamin'ny maty dia nanao fanekem-pinoana izy hoe Jesosy no tompoko sy Andriamanitra. Tsika koa dia hiaraka iompo amin'ny Tomasy ka mena ny fanekem-pinoan'i Tomasy io famboaritsika izy amin'ny fampianarana. Rehefa mampianatra isika dia mandray anjara koa ianareo matetitetika misy ao anatin'ity fampianarana ity. Ka izao namerenantsika ilay fanekem-pinoana iomponantsika amin'ny Tomasy, Jesosy no tompoko sy Andriamanitra. Miaratsika amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy no tompoko sy Andriamanitra. Saotra tompo. Ny lohatenitsika dia hoe Jesosy no tompo sy mpamonjy. Zay no lohateniny Jesosy Kristy no tompo sy mpamonjy. Zay no lohateniny fampianarantsika. Hozaraintsika telo ty fampianarana ty. Ny voalohany dia mijerentsika ny Jaona 20 taonay mijery. Ny faharoa ny hevitrana teolojia, ny titre meselika amin'ny lohatenitsika eo zany Jesosy Kristy no tompo sy mpamonjy. Ary ny fahatelo dia ny vokatry ny fahitana sy ny finoana amin'ny Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy. Jerentsika ny fizarana voalohany
dia nijaona to faharoapolo atao iray mijery tsy apôstôly ny mpanoratra mazava ho azy zay mpandika moa apôstôly ny fitiavana tena ilay fitiavana Kristy tena miferimerina amin'ny vavany zanapôstôly. Raha mboarina ny fitiavana Kristy dia ny tampony dia ny fahafatesana sy ny fitsanganan'izay aseho hoe zaona amin'ity tofaroapolo ity. Raha fitinitsika ny contexte na ny zava-misy ao anatin'ny ty zaona tofaroapolo ity dia zao nitsangana tamaty Jesosy fa alohan'izay nefa dia Maria Magdalena, Salome sy ny namany dia andeha nitondra zava-manitra hanositra fatin'i Jesosy. Tonga tao izy na dia nieritreritra hoe izy re nanokatra ny varavarany fasina akanjo efa nisokatra. Tonga amin'izay izy raha vava reo niditra tao anatin'ny fasina zay rena efa sy tao Jesosy. Tonga ny anjely ka nilaza hoe fantatro fa ilay Jesosy avy Nazareta ilay nomboana tamin'ny Asolina mitady avinareo. Eona ny anjely tsy ato izy fa efa nitsanga izy. Mandehana lazao rahalahy fa eo aminareo any Galilea izy. Dia lasa tokoa rehefa visivisy ireo nilaza tamin'ny mpianatra. Rehefa nandeha zany Petera sy Jaona sy namany dia niazakazaka vehivavy lehilahy no matanjaka depasena ry Maria Magdalena sy ny namany fa lasa zareo tonga tany. Aveo dia fitenikiany le tantara niseho tamin'i Jesosy ny mpianatra. Niseho tamin'ny mpianatra Jesosy ivady. Dia rehefa niseho tamin'ny mpianatra Jesosy dia faly mpianatra. Fa ingay Tomasy tsy teo. Eo zany ny tena miditra ny contexte. Tsy teo Tomasy. Dia rehefa avy eo nyanao tamin'ny mpianatra ny Tomasy dia nilazan'ny mpianatra ny Tomasy hoe efa nahita ny Jesosy zay, efa nahita ny Tompo zay. Nandreno zany Tomasy dia haisika tsara zaho tsy mino raha tsy tena mikasika ny lany voany hitako tsara misy an'ilay fonony zay ty moa mahatonga ame fitenenana hoe tsy mino aho raha tsy mahita. Vanoany taoriana zay dia diditra tonga nazy Jesosy efa nivoninay mpiana teo nga Tomasy raha lahy mahafinaritra. Dia rehefa teo Tomasy ka Jesosy mahafantatra ny ao-po moa anazy teo izy tamin'ny fotoana niarahany zareo niresadresaka teo dia fantany tsara ny tao an-tsain'ny Tomasy hoe avy aty anao Tomasy aty fety ny tananao. Nandrian'izay Tomasy resy ny lehilahy teo izy tompoko sy Andriamanitra. Inona ny zava-dehibe amin'izay contexte zay amintsika? Zava-dehibe telo no azo resahana amin'izany contexte zany. Voalohany dia Jesosy nitsangana tamaty. Ny faharoa vehivavy misionera voalohany na evangelista voalohany. Fahatelo na dia tsy mino aza Tomasy efa nianao tamin'ny Tompo izy miova ny fiainany ka nanafakiko. Reo no zavatra misy amin'ny contexte. Desika hitravetrany amin'ny lohateniny fampianarantsika. Ny hevitra na teolojia nireo titre messianika Jesosy Kristy no Tompo sy mpamonjy. Atao hoe titre messianika moa zany dia anarana ilazanan'i Jesosy. Na titre iantsonan'i Jesosy. Ka misy anaky efatra izy eto Jesosy voalohany Kristy ny faharoa
tompony fahatelo ary mpamonjy ny fahaefatra. Ka ny fanekem-ponoan'ny Tomasy ilay tomboky sy Andriamanitra isika no namboariny mpandahatra ny programa izay isaorana azy ireo dia nanome ny lohateny hoe Jesosy Kristy no tompo sy mpamonjy. Afandraisika besaka amin'ny vehivavy somary menananja bebe koa ny vehivavy amin'ity fampianaran'ity androany. Za moa féministe zay zany dia soita hoe ty ampiandohany zay féministe ary sesasiaritra kely tamin'ny fotoanandro mbana membre ny eselanay membre ny kamisela dia nandany ny hanaovana mampona sy firan'ny vehivavy. Dia tsy rano moa tamin'ny sangatanana fa izao natao hoe avy renao misonda dia samy manangatanana, samy manangatanana isa sonda dia hitatsika io izany maresy. Fa tao sonda-patanay tao amin'ny sonda-patany manakara dia za no nanao lahateny miaro ny ordination ny vehivavy. Antony reko tamin'ny mamany lava fa mbola atao ordination ny vehivavy atao fimamitana malagasy. Raha inoan'ny FLM fa Jesosy ny teny tamin'ny mamany lava tsy maintsy tanteraka zany. Azany iny fa tsy tanteraka zany. Tsy fantarinao hitako na tsy hitako fantanterahany za mino ny zato isan-jato. Fezy zavatra nylazan'ireo matoy ka hitako sy leko indrindra momba anany fantatro tsy lasaky ny telona efatra fa tsy misy lasaka na iray azy anankiray fandehanako aty an-dafy. Vavelona fijorona olombelona kely zay. Jesosy voalohany tiatra misynika hoe Jesosy. Ino ny dikany hoe Jesosy eto? Raha ny teny anakanany tena Jesosy io dia mety tsara ny antsika loterana hoe Jesosy nandikany anarany Jesosy. Ny sasany moa Jesosy tsy disy ny hafa Jesosy ny sasany Jesosy. Dia ny antsika Jesosy dia misy ny teny disy nareo fa Jesosy tena hoe Jesosy na Jesosy. Samy marina daholo io. Jesosy ny teny grika nandikanany Jesosy ka tena sasany bien tena mitovy tsara misy. Fa ny Yesoa dia zay madika hoe Jesosy ho ny sasany tsy disy koa io. Ka noho zany aza veriverezy ny olona amin'io anareo. Satria sasany hoe very anareo satria Jesosy nitonana anareo ny Jesosy. Tsy zany ny tenety fa Jesosy. Jesosy ao anatiny daholo zany. Io anarana io dia anarana ny men'Andriamanitra io nampilazainy an'izay Gabriely. Raha ny teny tamin'ny Maria hoe indra nananaka ianao ka ny anarany atao hoe Jesosy. Lioka to voalohany ny farika amin'ny telopolo fa misika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary iny mitoe zaza ianao ka hiteraka zazalahy ny anarany ataonao hoe Jesosy. Raha vao Jesosy no resahana dia ny fahatongavany mofo ny betsaka amin'izay titre zay. Incarnation. Ary Paoly raha manoratra dia raha mandinika ny teolozian'ny Paoly isika dia milay izy manao Jesosy Kristy dia milay izy manao Kristy Jesosy. Misy tikany io hitasika rehefa avy eo fa tsy mandeha eo azy io fa ny amin'ny fahatongavanao mofo nefa ny amin'ny filazarany Jaona dia miavaka. Matthieu Marc Luc dia mitantara ny tenaka tany tranonao be any manky azao hererode Jaona tsy laniandro tamin'izay tsy hoe laniandro akory ny Matthieu Marc Luc fa ny an'ny Jaona dia tsotra. Raha ny Jaona to voalohany nandiny voalohany dia haintsika tsara tamin'ny voalohany ny teny taon'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Dia ny andiny fahaefatra ambin'ny folo ary ny teny dia tonga nofo kanonina tamintsika logos. Io no ampiasainy teny grika ampiasainy Jaona manondro la incarnation lay teny. Lay teny io tsy hoe retinofofona io teny amin'ny Jaona to voalohany io sao dia disotsika fa logos zay dia lay teny Andriamanitra tonga nofo karaha ny aronona tamintsika. Dia zao ny sababidy lay fanekam-ponona voalohany lay titre mesianika av Jesosy dia zao no hoe ilay teny tonga nofo ka
misy afatra iarahantsika amin'reto tsy ny fanontaniana alohan'ilay afatra alohan'ilay fanekam-pinoana ataontsika tena tonga no fo fiainanao Jesosy tena enkarné amin'ny fiainanao manontolo ve Jesosy foana mivela tianako faharoa tena milaza azy mazava tsara hoe tsy zaho mitsy no velona fa Kristy no velona atao anatiko vehivavy manana n'ilay tsaina tapato anaty io ny vehivavy miarabe milahy koa marina fa misy olo tena Tomasy eto fa mahafinaritra amin'ny Tomasy koa mba nanao fanekam-pinoana fa nareo vehivavy tarakely tao amin'ny fanekam-pinoana io fa tsy maninona fa evangeliste ianareo io zany zavatra mahafaly ho hitatsika rehefa avy eo no hoe inona no nampiavaka ny vehivavy ato filasan-tsaratsara ho tena tsika rehefa avy eo nainjery a satria misy manana an'izay lohateny zay ihany koa any dia tsy ho resantsika firy loatra izany amin'izay fanekam-pinoana ary amin'ilay titre misy andika voalohany Jesosy tonga nofo eo amin'ny fiainako io ny fanekam-pinoana voalohany arahantsika amin'ny anaran'i Jesosy Jesosy tonga nofo eo amin'ny fiainako zay ny anarana hoe Jesosy amintsika Andriamanitra saona tena manan-karena izy amin'iny izy rery nandika ny incarnation ny fatongavana tsy velana fa anteny dikanofoka nomona monina amintsika zay mahatonga antsika namoaka fanekam-pinoana hoe Jesosy tonga nofo amin'ny fiainako amin'ny ankonako zay le miara-monina amin'ny fiangonana amin'ny firenena zay zany zava-dehibe amin'ny titre messianika zay anaratsika eto ny manaraka dia miditra amin'ny titre messianika manaraka sika fitinina ihany moa fa lava be io mpamonjy andehina amintsika ny lioka ihany ny amin'ny resaka filazana amin'ilay titre messianika reto zany indramitsika kely ihany a ny lioka filazantsara ny lioka zany zay tena milaza ireo titre messianika reo a manontolo lioka to faharoany andiny farika ambin'ny folo zay haintsika tsara fa mpamonjy ny terako anareo anio an-tanàna Davida dia Kristy tompo misy ny titre telo mazava tsara mpamonjy Kristy tompo tsika nanome lohateny hoe Jesosy no Kristy tompo mpamonjy Kristy tompo ka ilioka zany tena nahavo fitina an'ireo titre messianika sarobidy indrindra ireo ka dia sara ny afantarantsika zany mpamonjy io zany no jeresika zao mpamonjy ny hoe mpamonjy a dia lazay ny teny grika hoe soter zay no lazana azy ilay mpamonjy ka manambara ny asa mpamonjena vita Jesosy tonga dia mazava mifanavota kanefa koa manambara hoe ty Jesosy ty dia libérateur mpanafi délivreur ka ny teny mpamonjy dia mamonjy na manafaka antsika ny fahotana ny fahafatesana ny elo ary mamonjy ihany koa amin'ny olana rehetra io lay mpamonjy na soter ka izany famonjeny zany a dia nisy fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty reo tampony raha maty fotsiny Jesosy tsy vita ny famonjena raha tsy nitsangana tamin'ny maty izy
fa ny hoe mpamonjy dia eo amin'ny tsangana tamin'ny maty vao feno zany famonjena zany ka saika mitotsika famonjena vitan'i Jesosy dia mitenyny besaka dia nyfahafatesany tombona vilana tsy diso fa tsy feno fa Jesosy maty sy nitsangana tamin'ny maty no feno ny sautera ka vokatr'izay dia vofontsika afatsika na mifantara na fatesa na mitefo na problemtsika rehetra fa nekam-pinoana Jesosy Leliany no mpamonjiko io no iarahantsika miredona miarakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Jesosy Leliany no mpamonjiko tsisy mpamonjy hafa rehefa anatin'io lalan'olona dia mitady mpamonjy hafa any Madagasikara misy mitany dadalabe zany misy mamarabe zany misy menaka avy any Israely any sasany moa tiktakidony any sasany moa dia tonga dia papapap dia vita dia mary miazakazaka am'izany ny sasany zay miazakazaka fanganary io mahay fangagara ary io mahay teny manjely misy rangahy zay anaovan'ny teny a Madagasikara manaovan'ny teny anjely ianao azafady rolazy io mpanao tompona fiangonana zany ndraiky dia miray manome hay zany tena anjely avereny kely mihoatrany takataka io dia mamerina tokoa le ray dia raha mome za dia atao manao teatra reto sadoko reto fa ny mpamonjysika tsy fangagana miorerana tsy vola be ny any sasany moa dia hoe rehefa nolotra fanatitra ianao a ohatra hoe nahazo fiara vaovao ianao dia tokony manolotra fanatitra mitovy valera amile trano mitovy valera amile tomobila olo vao vetivety koa nalaza be ta Madagasikara fa ny famonjena dia Jesosy mitsangana tamin'ny maty rehetra io mampamonjy azy ka dia samy bidy mpamonjika zany ka ny fanekam-pamonjika zay dia Jesosy no mpamonjika io zany zavatra lehibe amin'ity titre faharoa mpamonjy ity miditra amin'ny titre manarakitsika dia tompo indray ny teny grika ampiasay hoe dia kyrios lay tompo anambarana hoe Jesosy manana ny fahefana feno celui qui a autorité maneho fahefana mahandriamanitra feno amin'i Jesosy no hoe tompony tompo sy mpanjaka tsy misy tompo ambonin'i Jesosy autorité divine zay lazany mpandinik'azy fahefana amin'ny zavatra rehetra tsisy eo amboniny feo ambany tomony daholo zavatra autorité suprême raha misy ny fiainanao zany mbola manam-pahefana ambonin'i Jesosy dia efa saniko zay sasany mivady ambony tokoan'i Jesosy sasany miasa fa ny antsika sady eo ambony no numéro 1 dia Jesosy zay tomponao amin'ny fiainanao fa ny sasany vola ny lasa tompo ny areny ny voninahitra amin'ny toerana faharoa Jesosy io zany dia zao tokany antsika ny tompo autorité suprême Jesosy rena sady numéro 1 no autorité suprême amin'ny fiainatsika fanekam-pinoana no raisitsika Jesosy ny tompoko sy Andriamanitra andesika hiareredina amin'izay Jesosy no tompoko sy Andriamanitra tsy misy tompo hafa tsy vola tsy arena tsy vady ny numéro 1 na dia tianao azy any vadinao io dia rehefa eo amilanao dia numéro D anao madama ataovy an'izay izy dia tsy fantatra mety lavamolotra ny sasany hoe zany nataonao numéro D zany manao zao ikeny jomba koa tsy tia lala jomba dia nikitikitiany vady azafady fa dia amelikely vehivavy indray eto lasa ny maty ny zaza lasa ny arena
feno vai ny lehilahy de hoe izy nyvadintsoka mpanelany eo an'andriamanitra hoe ty andriamanitrinao ty mampahanitra ty vavaka reo ty mampahanty lany vola mialavy any Eropa andeha aty Canada vola inona koa laninao amin'io misy misatran'izany koa misasa amin'ny ty weekend ty ve de andeha hivavaka ia minoa ianareo fa misy mitratran'izany tsy tady vavatsasana weekend grâce matinée fa izao navanin'izao mahazo noty tsara asika aloha lehilahy am'ty jobo ty aleoanoana lehilahy kely aloha de io izy mialamy eo andriamanitra io anao izy nivadin'jobo de ahoana navanin'joba tahaka ny vehivavy adala ozy niferitrely taoko anao za tsy miala Jesosy naboritsara miaiky sy ny fanana fantatsy fa velona mpanavitra io le sopera teo tamonjy ka de sabidy narina fa tsy vehivavy rehetra tratran'izany fa salova fotsiny raha vehivavy na lehilahy koa le tenenanao an'izay raha vehivavy ndraindray koa ny lehilahy mamely hoe tsenao vetyala mandeha rery any anao mandeha rery io sao de misy olona anaovanao randevoany no de vavaka mivavaka misy zany raha lehilahy sarom-piaro ataovy koa mianarany amin'ny anjobo hoe tsy anao tsy miteny lehilahy adala ny fiveriko anao fa tsy zany aza manao an'izany fa de be tsy vita raha izay teneninao nany lehilahy koa raha teny mivadinao ianao hoe vehivavy adala tsy vita moro zay fa ny zavatra lehibe sabidy de zao tokana ny tompontsika dia Jesosy numéro 1 amin'ny fiainatsika izy numéro 1 amin'ny tokantranotsika izy ary numéro 1 amin'ny fiainatsika matoko fambatinao Jésus deuxième position de aza lava molotra ny am'izany fa zany noho izy raha mbola kristianina koa fa zao hoe mahafinaritra ny de Jesosy mametraka anao numéro 1 koa mifony ianao metraka anazy numéro 2 mifonao fa Jesosy tsy zany fitiavana manak'izay tiavako anao izany zany namparetako fa mirapo anao fa de sabidy ny amin'ny ananatsika an'izany Jesosy ho tompo tsika izany Kristy io ndray no titre messianika mananatsika azy Pellegrino de Christos rehefa osany dikany romain maneno mamesia azy mampisorona be azy fanatitra fanesora kely koa fa misaritery amin'ny voalohany fa amin'ny Paul rehefa miteny Kristy Jesosy izy de ilay Kristy de fahafatesany filiana mamesia maty azy fa raha Jesosy Kristy no ampiasainy de lay fahatongavanao rofo de ny antony nahatonga azy rofo de mao azo mboana amin'ny azo karaha voresana ny Kristy de ny fahafatesana maty ho ahy Jesosy zay natao an-tsaina io lay misolo mabeko io lay meseko ka io Kristy io de tena sarobidy fa tsy maty any izy fa tsika koa miara-maty tamby zay voresana ny Kristy jereo ny azy fizarena ese anafandray ny teny fotsy Hebreo zany Kristy zany mamesy azy ka androany tsika de hiara-maty amin'ny Kristy ary hiara-be namako zay raha mandrena Kristy maty ny izy nitonga ny fahafatesako izy nitonga ny aretiko izy nitonga ny problemako izy ary sanina tamaty famesika rehetra fanekebinona de zao Jesosy ny Kristy Mesia maty hamonjy ahy averiko Jesosy ny Kristy Mesia maty hamonjy ahy miaratsika ny anarany Jesosy Jesosy no Kristy Mesia maty hamonjy ahy zay le titre messianique
zay napetraky ny FBL nybarao ny FBL komite ny FBL ny sonota ianarantsika fohy fa lava dia lava ny am'ireo titre mesianika reo ary mety ho ve azo velarina fa fohy zay farana inona ny vokatry ny fahitana sy ny finoana ny Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy. Raha manao fanekam-polo zany sika hoe Jesosy Kristy no tompo sy mpamonjy. Raha manao an'izay fanekam-polo zay ianao, inona ny vokatry zay? Fiainana. Ny famarana anazy. Voalohany, dia tsy maintsy jerentsika inona aloha ny vokatry ny fisanganana Jesosy tamin'ny maty amin'ny fiainantsika. Ny vokatry ny fisanganana Jesosy tamin'ny maty dia izao: resy fahafatesana, resy fahotana, resy devoly, resy ny problemanao rehetra. Ary ianao dia mihina anarana vaovao mpandresy. Zay ny vokany hoe Jesosy Kristy no tompo sy mpamonjy. Ary sy vitan'izany fampadova fiainana marik'izay. Ka amin'izay dia zao ny vokany ilay mpanomta maty miala amin'ny fahafatesana mifindra fiainana. Io ny vokatra fisanganana Jesosy tamin'ny maty. Velona zany tsika sady mpandresy ny mpandova fiainana. Zay ny vokatry ny fiainantsika. Iza maray izay vokany zay? Ny mahita ho isika fanekany tompo aho. Raha izay. Raha mahita fotsiny besaka ny iny nahitany Jesosy tamin'ny fahavelomany fa tsy ny sasany. Fa tsy vitany mahita azy fa mino azy. Ny mahita sy mino no mandray ny vokatry ny fisanganana Jesosy tamin'ny maty. Aveo tsy vitany mahita, ny ao aminy ary mino ka mandray azy ho tompo sy mpamonjy. Io ihany mahay manao mandray ny vokatsy ny fisanganana Jesosy tamin'ny maty. Fanontaniana apetraka hoe tena mino tokoa ve? Andeha jery kely fahalemen'ny vehivavy sika sady force et faiblesse ny vehivavy ao anatin'ny zao natoko faharoapolo. Fahalemena sy tanjana. Fahalemena. Andeha mba antany anareo inona ny heverindreo fahalemen'ny vehivavy amin'ity zao natoko faharoapolo. Ty fampianarana ty ametra-panontaniana amin'izay avy sady mandeha cours magistral be. Ao avy. Afaka mitentsika inona ny heverindreo mba fahalemeny reto vehivavy reto. Marie Magdalena, Salomé sy maromaro zareo ao. Inona ny fahalemeny zareo? Nanadino ny teny Jesosy hoe zaho hoe tsy sangana amin'ny maty amin'ny andro fahatelo. Fa inona no ataony zareo? Mitondra menaka hanositra faty. Zay anankiray. Manaraka. Fa maromaro nareo ny teny teo e. Tsy nino. Mitovy mifandray amin'ilay teo. Tsy nino ilay teny Jesosy impiry. Nijereko tamin'ny ChatGPT hoe impiry. Jesosy miteny hoe zaho maty anitsangana maty amin'ny andro fahatelo. Maro be tsy miraisiko fa efa fantatsika rehetrarehetra maro be loatra. Tsy nino, tsy mitahiry ny tenin'i Jesosy. Vehivavy tsy mitahiry ny tenin'i Jesosy. Tsy mino ny tenin'i Jesosy. Zafady fa na dia tiako ny féministe tena iringirina dia tena aleo ny avatiana tsy sisy anaratsaka azo a. Zanaka tena no
manaraka ny tomany mahafinaritra vehivavy io rehefa malahelo dia mora olony fo vehivavy dia eo tomany migogogogogogogogo eo rehefa miondroka amin'ny faty ianao amin'ny fahafatesana dia tena famozam-po nefa naneo sy ranomasy fotsiny a satria mitady Jesosy maty fa tsy Jesosy velona. Inona koa mety falenana? Setozy raha atao ia eo ny tena lehibe fa aleo tazomisika amin'eo aloha fa mbola azo tary ny mpandika be dehibe hoe nandalo vola mifaty faty eo daneny vola io hoe aleo tsy tarytsika fa mety menaka manitra ohatra faty dia io le efa madena satria azo tary lavabe fa nafinaritra dia ty efa tonga ny anjely nyteny taminy tsy ato izy fa efa nitsangana mbola nisanasana ve izy mbola tsy iny ve izy tonga dia nino izy wow lasana za ohatra nitako izy rahavavy iny zipo kobokoboka misy dia ho any manana volo moa tena hatramy vola raha miesikesika daholo ka hoe antao ola zany ty zany hoe lay fioanany tamin'ny anjely nandrindray ilay ten'Andriamanitra satria ilaka mpitondrafitr'Andriamanitra ny anjely aza dino nandrindray ilay ten'Andriamanitra izy dia velona ny finoany matiny tsy finoany eo mpaiforinareo amin'izay zany hoe rehefa nandray ny ten'Andriamanitra teo vehivavy manadimy ten'Andriamanitra rehefa tsy mahay ny ten'Andriamanitra anao dia matiny finoany rehefa tsy makato fa rehefa nandray ny ten'Andriamanitra amin'ny alalany anjely teo velona ny finoany velona ny fanantenana ary tonga missionnaire izy eo no paiforinareo vehivavy entipo ianareo a teneko amboary any le fo tsy diso a vilaza mpandinika ny lehilahy azy maro manginy eo dia tenena sy taitra misy kely any ao anatin'ny finainy io fa mody tsy taitra fotsiny fa ny vehivavy vao malahelo dia gogogo ranomaso zany fa zao mahafaly an'ity Jesosy sika ty liavana efa nitomany Maria dia ahoana nataony Jesosy tonga Jesosy dia izy ry Maria aza nitomany Jesosy no mahafandranomasy ny vehivavy nitomany maro ny vehivavy nitomany ry havana amin'izao fotoana izao da nitomany amin'ny olana amin'ny fiainana ao mety namoy malala tena ao ny manana olana amin'ny tokantrano ao ny manana olana amin'ny fivelomana fisatrana ve sy vehivavy io tsy mamorbelona kely mamalay misaraka efa mbola fahakelina dia efa nisaraka izy dadanay fa mamako zany tena mpiambo tamin'ny 1966 zany tsy midely hoe tena vehivavy tena modely manao zay tiako lazaina fa mitolona mamanay miantoka ny fianaranay mba tafitana anazy maka ihany zahay vehivavy tena andro ny fiangonana evangelista voalohany fitireny filazana tena maty ianareo ary matoky ianareo Jesosy tanitsika safestera tena firenena ray manontolo atao ahoana ny jery loza antsony firenena tsy fanaka malemy zany ianareo azavarena misaintosainto eo ilaina misainto mibebaka fa aza hoentiny devo satria ilay fisaintosaintonareo a raha tsy mandinika ianareo dia lasa famoizany famoizam-po tsy vitako tsony lay oletiako tsy vitako tsony zao miaraka amin'ny Jesosy ianao a dia vehivavy tsy misaintosainto fotsiny tsy fanaka malemy fa matanjaka satria manana an'ilay Jesosy mitsangana tabany ao anatiray fa lemen'ny lehilahy tomaso indray midirantsika eto efa tenenin'izao efa nitsangany
teneniny vehivavy hoe mba minoana ka fa Jesosy ty saboty ty tsaka rehefa maty izy de hoe tomaso tsy mino raha tsy fa neneny lehilahy koa tsy tantarasi fa lasa fotoana fa fahamarana sika zao vo koa zay lehilahy inay rehefa ifampiresana de manam-pofo am'izany ianao de misy manenikelikana ianao reko afafy ianao aizany pofo naveo zay lehilahy zany zavatra tonga de sapahitany fa vehivavy vo resanresanao de misaitosaito nahitany na sy tsy mampalahelo zany ta vavy karosika tsara le mivavaka fa aza enti le misaitosaito fa matoke tsara fa hay Jesosy ho avy Jesosy amafandranomasinao tahaka ny amafandranomasinao fa zao poinfortnay lehilahy rehefa nahita tokoa zay de nanao fanikepona atsika lehilahy nanao fanikepona hoe Jesosy no Jesosy Kristy no tompoko sy mpamonjika andeo iaraksika lehilahy miainy fotsiny nanao vehivavy misy tena visivisy aho miaraksika amin'ny anarany Jesosy Jesosy Kristy no tompoko sy mpamonjika zay nena lehilahy asa nanao vehivavy tsy fantanao mbalain'io na tsy eo inonay fa io iaraka aminay am'izany anareo eny ny fanontaniana de zao hoe inona ny vokatry ny fiaonanao tamin'ilay Jesosy nitsangana tamy maty io no amarana antsika azy inona ny vokany feno fotoanatsika tamy fiaonanao tamy Jesosy nitsangana tamy maty faritany tompo mahita fotsiny ve ampe zay ny mahita razany e tsy vitany mahita fotsiny fa tena miamanana azy fiainanao io voalohany rehefa nahita ny tompo ianao de tsy velany fa hoe filazantsara ny jaona mampianatra ny amin'ny Jesosy ary ny teny de tonga lofoka nonona tatsika zao na tombolohany de faefatra azadiny io amin'ny fanevany vehivavy le mahita tsy maso fa ny mahita de lazana hoe tena liaona tany ilazana hoe manana azy velona miaramonina nao raha voresanao filazana tsara ny jaona azadiny io amin'ny fiainana manontolo tsara lazanjao janarery ny teniny io amin'ny teny de tonga lofoka nonona tamsika isaia ihany na aminany hoe ino nananaka ny viziny teraka zalany anarana hoe atao hoe Emmanuel zany amitsika be mana ny tokony ho vokany amin'ny fiainanao rehefa nahita azy ianao manana azy ianao io miaramonina aminao Jesosy io miafatra lehibe ho an'ny vehivavy rehetra ho an'ny lehilahy rehetra tsy vitany mahita fa miaona amin'ny Jesosy ary manana azy amin'ny teniny sy ny sakramentany manafiatsika azy ho fiainatsika ary tia mahafinaritra ny marika toko faina ambin'ny folo zay mivakisika tamin'ny filazantsara teo de misy rehefa miaona tamin'ny Jesosy amin'izay ny olona de hoy izy mandehana amin'izao tontolo zao ianareo ka mitoriany filazantsara ny olombelona rehetra vehivavy no misionera voalohany miaran'Andriamanitra ary tonga ty amin'ny fanantany sorana anareo rovavy solitena fa avy ty fanantany tsy hitsoina ao ambadiky Kanada ao misy vilona zay akaiky aty tsy manam-potoanany amin'izay nareo bout du monde zay soratra plaky ngezabe ao farany tany fa ny fanentanana antsika izy bielona eto so de mipetraka rehefa tonga amin'ny farany tany ay tonga amin'ny farany tsika zany tapitra ny mission zany fa eto na niraha Jesosy atra farany ka tonga amin'ny farany moa zany mbola be dehibe missiontsika ka dia manentana antsika ho eraka soraky zay nahita azy anao conclusion tsika de manao fanekepona aveo zay mahitany Jesosy na miaona Jesosy nitsanga tamy maty de manao fanekepona rehefa nanao fanekepona izy de manana Jesosy velona ao anatiny izy ary rehefa manana Jesosy velona ao anatiny izy de lasa mitory hatramin'ny farantany ary na de tonga amin'ny farantany azy na ty Kanada tsy mijano fa mbola tarivo rehefa manam-behivavy malala amin'ny Jesosy samy de amin'ny Jesosy ianareo na de misy
ny Eva nandavy taria, misy ny vadiny Joba nandavy taria, fa ny vehivavy androany, vehivavy nahita an Jesosy, manana Jesosy ka manafika ny fanekam-ponao hoe Jesosy Kristy tompoko sy mpamonjika. Ary manana Jesosy ao anatiny izy dia nizaran Jesosy amin'izao tontolo zao. Inaka solon'ny Kristy anareo, ambasador lanitra ianareo, samy dia mason Jesosy ianareo. Vehivavy zay ny anako matoloka izany. Mahay izy mananjana, dia mahita fiadanana, mitolotra antsika amin'izany finoana izany ka ho mpanompo mahatokatrano fahafatesantsika. Dia iarahantsika mamerina ny lohaten'ny fampianarana Jesosy Kristy no tompo sy mpamonjika. Famboaritsika kely Jesosy Kristy no tompoko sy mpamonjika. Eo ampisakanatsika manao zany amin'ny anarana Jesosy. Aritsika amin'ny anarana Jesosy. Jesosy Kristy no tompoko sy mpamonjika. Toan'Andriamanitra irery voninahitra, antsika rehetra kosa ny fahasoavany, fitahirana fiadanany hatramin'izao ka matraka.